Naneo ny heviny ihany koa ny kandidata aorianan'ny fivoahany izay voka-pivitianana vonjomaika izay isan'izany Ramatoa Randrianarso Vaonalaroy nala no ahafantarany maro azy isan'ny kandidata sy miankina tany amin'ny distrikany Brickaville tany. Voalohany teny dia misaotra betsaka ny senita na tontosany andraikiny satria dia tsapa hita tokoa fa adidy masina ary adidy mavesatra ny andraikitra ny andraiketan'ny senita. Ka tsy misaotra ny ramatoa filohan'ny senita indrindraindrindra ihany koa misaotra manokana ny senita izay teo anivon'ny distrika rehetra manerana ny nosy ary singany koa manokana an'izany ny senita teo anivon'ny distrika amin'ny Brickaville. Adidy masina hoy aho no andrasana amin'izany solombavambahoaka izany ary tsy solombavambahoaka fe solombavambahoaka ny tenanay fa solo-tenam-bahoaka mihitsy atao anatin'ny firenena. Noho izany dia nitoko izay napetraka nandritra ny fampelezan-kevitra dia adidy iray tsy maintsy ho tanterahana satria tsy fotoana ny fampanantenana pôkaty izao fa fotoana ny fampandrosoana.